Habite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Verras-tu dominer les tempêtes? Je suis acquis car tu es là. En Jésus, je me confie. Il me donne force, carrière, puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Habite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, carrière, puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia, alléluia. Mbola faly miarabanareo zahay eto
Anio asabotsy fa 4 ny volana janoary 2024. Ry hava-malala ao amin'ny tonga isika izao amin'ity taona vaovao ity. Ary anio dia andro fandraisana ny fanasany tompo izany. Satria isaky ny voalohan'ny asabotsy ny volana izany no iarahantsika miray latabatra amin'i Jesosy tompo. Mino izahay fa efa niomana ianao. Amin'ny manaraka dia ezahako hamoaka ato amin'ny YouTube izany iray andro alohany amin'ny fanambarana ny fandraisana ny fanasany tompo. Satria tena miala tsiny aho fa tamin'ity volana ity, tamin'ny volana lasa izany dia nisy olona nanambara fa tsy afaka nanomana izy satria tsy tadidiny ilay andro izany andraisana ny fanasany tompo eto. Dia navoakako ihany ilay izy omaly fa tato amin'ny en direct izany nefa hitako fa hoe tsy hita mivoaka tsara izany ka mety tsy nahita angambany ianao. Fa ezahako izany ny hamoaka anazy ny fampatsiahivana izany avoakako ato isaky ny iray andro aloha ny fotoana asabotsy fandraisana fanasany tompo toy izao. Rehefa malala ao amin'ny tompo, anio isika dia toy ny mahazatra izany mila aloha tsika mibebaka izay tsika vao afaka ary ny ten'Andriamanitra ary miampy izany anio ny fandraisana fanasany tompo. Zava-dehibe izany satria isika izany anio dia voalohan'ny taona iarahantsika latabatra amin'i Jesosy. Ahoana ny toe-panahintsika tsiraray avy? Madio ve ny ao anatin'ny fontsika, ny fisainantsika, ny momba ny tenantsika manontolo raha anatona latabatry ny tompo isika. Ry havana ny teny nomeny fanahy masina alohantsika hibebaka dia aorianan'ny fibebahana dia ny mpanompon'Andriamanitra izay hitanareo eto izy no hitondra ny toyany amin'ny ten'Andriamanitra sy ny fandraisana ny fanasany tompo. Dia ny teny nomeny fanahy masina raha nangataka aho teo dia ao amin'ny bokin'ny Salamo 2:30. Efa mahazatra antsika mihitsy io teny io fa io no nomeny fanahy masina. Ka io izany no raisintsika izany andiniantsika tena izany alohantsika hibebaka. Dia ao aorian'ny fanazavana fohy ny teny isika dia hibebaka isika satria tsy mendrika akory eo anatrehan'ny tompo, tsy mendrika isika, tsisy olona afaka manamary teny. Raha tsy avokoa isika tsiraray avy. Raha vao mihiratra ny masontsika dia efa manota isika. Ka mila mibebaka foana na dia ny fisainantsika fotsiny ara. Tsy afaka tsika hiteny hoe izaho marina be. Tsy maintsy isika mibebaka dia rehefa avy mibebaka isika, eo isika mahatsapa hoe marina amin'izay satria voavela eloka. Rehefa voavelan'ny tompo eloka isika dia eo isika no atao hoe olona masina. Satria eny olona masina isika. Rehefa tena ao amin'i Jesosy dia olona masina isika. Ka andao vakiantsika ny tenin'ny tompo dia iarahantsika tsiraray avy mandinika izany dia manasa anao mihitsy izahay vonona isaky ny asabotsy satria efa maro isika no tsy mankany amin'ny trano hiangonana intsony. Satria Jesosy rehefa ho avy tsy any amin'ny trano izy no tonga fa ho fatantsika tsiraray avy raha ho tafakatra isika. Amin'ny toerana misy anao tonga dia lasa tsika. Zay ny fiavian'i Jesosy fa tsy handeha izy hoe akany any fiangonana fa tsy hakan'ny olona eny ivelany. Fa isika izany rehefa hiala ety rehefa ho avy Jesosy any amin'ny rao alanitra dia toa izay dia lasa isika. Amen. Engany ho tanteraka avokoa izany. Engany ka tena ho lasa isika. Misy ny eo ambony fandriana ray ny lasa, ray tsy lasa. Izany hoe tsy any amin'ny trano fiangonana mihitsy izany no endrasantsika hoe andeha ho any am-piangonana dia hiandreto satria eto Jesosy no haka. Tsy atoko. Ao anatintsika izy rehefa tena ao amin'i Jesosy isika. Ka manasa anao izahay afaka manao partazy ianao amin'ny olona na iza na iza mba afaka hivavaka koa izy ireo ny asabotsy raha tsisy trano fiangonana hivavahana izy ireo. Raisintsika ny ten'Andriamanitra ary dia raiso ny baibolinao raha ao amin'ny toerana afaka mihaino ten'Andriamanitra sy afaka mamaky baiboly ianao. Dia raiso ny teny vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Salamo 2:30.
Ovakiko ny teny amin'ny anarany Jesosy Tompo. Sambatra ny olona izay voavela ny elony ary voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isainy tompo eloka ary tsy misy fitaka ny fanainy. Raha nangina aho dia ny alany ny taolako rehetra noho ny fitarainako mandritra ny andro. Fa navesatra tamiko andro aman'alina ny tananao. Niova ny fahatanjahako toy ny azo ny fahamainana amin'ny lohataona. Ny fahotako dia nambarako taminao. Averiko kely. Ny fahotako dia nambarako taminao ary ny eloko tsy mba nafeniko. Ary azafady, hoy aho, hiaiky ny fahadisoako amin'ny Tompo aho, ary anao dia namela ny eloko ny fahotako. Izany no aoka ivavahan'ny matahotra an'Andriamanitra rehetra aminao, amin'izay fotoana ahitana anao. Eny tokoa, na dia tondraka aza ny ranobe, dia tsy ahatratra azy izany. Ianao no fiereko, miaro ahy tsy ho azo ny fahoriana ianao. Fiobiam-pamonjena no ahodidinao ahy. Hanome sainanao sy hampianatra anao izay lalana tokony alehanao aho. Hanolontsainanao aho ary tsinjo anao ny masoko. Aza manahaka ny soavaly na ny ampondra tsy manan-tsaina. Visy lamboridy no haingo hiazonana azy, fa tsy mety manakaiky anao izy. Be ny fanaintaina ny ratsy fanahy, fa izay matoky ny Tompo kosa dia hodidinin'ny famindram-po. Mifalia amin'ny Tompo ary miravoravoa ianareo olona marina. Miobia ianareo mahitsy fo rehetra. Amen. Ny tenin'Andriamanitra eto dia teny nataon'i Davida ny amin'ny fahasambarana rehefa voavela eloka. Izy zany nambarany teto. Dia isika koa zany mba te ho toa an'i Davida. Ahoana no hatanteraka antsika ho voavela eloka? Mila zany isika mibebaka. Ny zavatra iray tena tsy tiany Satana dia ny fibebahantsika, satria io fibebahana io dia hidirantsika any an-danitra. Ataony izay fomba ataony fahavalo, ataony Satana izay fomba tsy hibebahantsika. Fa hitondrasantsika foana ny hotantsika eny amin'ny toerana rehetra izay andehanantsika eny, na aiza n'aiza misy antsika, na ao an-tranontsika io, na any am-piasana io, na aiza n'aiza, na any an-tsena, na aiza n'aiza. Dia mandrisika antsika foana izy hampanota antsika. Izay ny ataony Satana. Ka raha tena efa amin'ny Tompo isika dia amin'ny fotoana hanotantsika iny no hiandrasany tady hamonony antsika mba ho very any amin'ny hafobe isika. Io fibebahana io izany tompoko dia mila isika tena ho raisintsika tena hoe ho fiainantsika mihitsy ny fibebahana. Kanefa kosa tsy akory andeha hanota ary aho dia hibebaka avy eo. Tsy mahazo mini manota isika, fa mazava ny tenin'Andriamanitra hoe raha mini manota isika dia ny fahatezerana mirehitra amin'ny fitsaran'Andriamanitra no miandry antsika. Satria fantatsika tsinona ilay ota ataontsika. Dia mila zany isika tena hoe mahatsapa hoe ity ota ratsy ity dia tsy manao an'ity intsony aho. Fa ny fibebahana ambara eto dia ny fibebahana zavatra tsy nahy. Ohatra hoe niteny ratsy sy nahy ianao, ohatra ka olona mpiteny ratsy be ianao tany aloha, dia tafateny ratsy ny vavanao nefa ianao efa afaka tamin'izany, dia tonga dia tsapanao hoe tsy mety ity teny avoaka vavako ity, dia mifoana mibebaka amin'ny Tompo. Ohatra nangalam-pihinana, efa izy zany, efa mila hibebahana izany. Fasikana amin'olona, efa mila hibebahana izany. Zavatra tsy nahy zany, fahatezerana, lolom-po, fitsiriritana,
ninona zany zavatra hoe ratsy ataontsika tsy na dia mila hibebahana amin'ny tompo. Ny ota ratsy rehetra moa zay tena efa nataontsika teo aloha de tena hoe tokony tsy miverina amin'ny nalohantsika intsony isika. Zay le hoe olona marina lazainy Davida ato. Misy ny olona marina, misy ny olona masina, de isika izany satria efa voadio ny tompo isika. De izay no mahatonga antsika mibebaka mba ho tafiditra madidio eo anatrehan'Andriamanitra rehefa tonga ny fotoana. Tsy ho raisiko kelikely ny teny, fa ny fanahy masina no manazava zay tiany ambara. Eto zany Davida dia miteny hoe sambatra ny olona zay voavela ny elony ary voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy isainy tompo eloka ary tsy misy fitaka ny fanainy. Tsy isainy tompo eloka intsony, zany hoe irahana de zao daholo ny elony. Mba tsy ho isainy tompo eloka intsony izany. Sambatra antsika raha ohatra ka tsy hitan'Andriamanitra eo alohantsika hoe manota be tsika eto de isainy hoe zao ny isan'ny otanao. Ohatra zany tena ny tompo io daholo hitanao hoe otanao ry Felisia. Zava-doza izany. Zava-doza izany satria afo be. Satria Andriamanitra dia tsy tia ota. Ka mila zany isika mba tsy isain'Andriamanitra eloka. Mila antsika zany tena hoe afaka tanteraka. Zany hoe voavela tanteraka ny elokantsika ary voasarona ny fahotantsika. Voasarona, tsy hitan'ny maso zany. Araka ny ten'Andriamanitra hoe efa hoe natsipony any anaty ranomasina be, any amin'ny faran'ny ranomasina any. Tokony izay isika eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy hitany intsony ny fahotantsika rehetra satria madio isika. Tsy hoe akory hoe hafenitsika, fa tsisy fahotana hitan'Andriamanitra eo alohany ny fahotantsika. Tsisy intsony izany satria mibebaka isika de madio. Fizako ihany vaky teny raha nangina aho dia nialany ny taolako rehetra, noho ny fitarainako mandritra ny andro. Fa navesatra tamiko andro aman'alina ny tananao. Niova ny fahatanjahako toy ny azon'ny fahamainana amin'ny lohataona. Ny fahotako dia nambarako taminao, ary ny eloko tsy mba nafeniko. Hoy aho, hiaiky ny fahadisoako amin'ny tompo aho, ary anao dia namela ny eloko ny fahotako. Amen. Eto zany ten'Andriamanitra andiny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy dia raha nangina izany. I Davida ny teneny eto nefa antsika zany no miteny satria tsika tsina no mahazo miteny. Raha nangina isika zany, tsy niteny ny fahotantsika, de ny zavatra manjoantsika dia marary isika. Indraindray Andriamanitra manisy aretina amintsika, ny taolantsika, ny vatantsika, misy aretina mahazo antsika. Satria araka teneny Davida eto amin'ny 14 hoe niova ny fahatanjahako toy ny azo fahamainana amin'ny lohataona. Nanatanjaka be toy ny inona raha isika de ohatran'olona tena hoe maina tanteraka, reraka. Tsy mahazo akory hoe inona ny mahazo anazy zany. Hoe marary nefa tsy fantatra hoe inona ilay aretina. Araka ny teny 17 hoe raha nangina aho dia nialany ny taolako rehetra. Ny taolana mihitsy ilay tanjaka izany. Satria rehefa ohatra isika manidy vava tsy mibebaka dia faly Satana. Tena faly izy. Fa eto zany Davida dia niteny hoe 15 ny fahotako dia nahambarako taminao. Mila zany isika tokony manambara ny fahotantsika amin'Andriamanitra. Oka isika hitsotra amin'Andriamanitra. Oka isika hiteny amin'ny tompo hoe tompo, ity ny fahotako. Mila zany isika tsy maintsy miteny ny fahotantsika amin'Andriamanitra. Ary ny eloko tsy mba nafeniko. Tsy nafeny Davida mihitsy ny elony teo anatrehan'Andriamanitra. Isika koa oka tsy hanafina eloka. Isika ne mieritreritra hoe afentsika de tsy hitan'Andriamanitra. Nefany ny olona no tsy ahitantsika raha miafina isika. Fa Andriamanitra dia mahita antsika satria Andriamanitra dia fanahy. Tsisy miafina aminy. Na aiza no misy antsika dia hitan'Andriamanitra avokoa ny ataontsika rehetra. Manomboka kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Fa ilaina isika
manamboraka aminy ilay fahotana zay le fibebana satria ny antony dia izao. I Satana dia mpiapanga. Izy ilay voalaza ary amin'ny bokin'i Joba, ilay hoe nanontany azy Andriamanitra dia niteny izy nandehandeha teny ambonin'ny tany. Mijery antsika izy ary miapanga antsika any an-danitra. Raha fentsika amin'Andriamanitra, fantatra Andriamanitra fa manota isika. Dia nefa ny Satana hiapanga antsika. Ka raha tonga ao anatrin'Andriamanitra isika tompoko, isika tsiraray avy zany na iza hoy ao ka tsy mibebaka dia hiteny Satana hoe zao no nataony io, dia tsy afaka handà Andriamanitra satria zavatra hita satria tsika zanany ary hitany tsara izao tontolo izao. Dia tsy afaka izy hampiditra antsika ao an-danitra. Fa any amin'ny afo be tsika izay hijaly mandrakizay. Tsy maintsy manamboraka ny fahotantsika amin'ny tompo isika. Isika tsiraray avy. Tsy maintsy miteny amin'ny tompo. Fizako ny ten'Andriamanitra, hoy aho, hiaiky ny fahadisoako amin'ny tompo aho, ary ianao dia namela ny eloko ny fahotako. Amen. Izay le teny nambarako tery aloha. Averiko kely, izay le teny nambarako tery aloha. I Satana dia manao izay tsy hibebahantsika. Ataony izay hevitra azahoana antsika ho very any amin'ny elo. Eto Davida dia niteny hoe hiaiky ny fahadisoako amin'ny tompo aho. Mila antsika miaiky hoe tena nataoko tokoa izany Jesosy. Itia Jesosy, fa tezitra Jesosy teo. Ka mifona Jesosy fa tezitra na fahatezerana raha hoy aho. Dia mety averentsika satria ny tompo dia feno fifaliana sy feno fitiavana foana amin'ny tompo. Fa i Satana no tena rainy izany rehetra izany hoe fahatezerana, fahasikana ary fangalarana ny ratsy rehetra izany. Na favetavetana io, na teny ratsy io dia izy no rainy izany. Tsy maintsy isika mibebaka, miaiky ny eloka ny fahotantsika eo anatrehan'ny tompo. Mba ho masina isika, mba ho avelany ny fahotantsika. Fa raha mizaozao isika hoe tsy tena gravy iny dia tadidio tsara fa isika ihany no voe. Isika ihany no very, tsy ho tafiditra any an-danitra. Mila manetry tena isika tompoko satria Andriamanitra dia tsy azontsika hivazivaziana. Toizantsika ny ten'Andriamanitra, 9:9. Dia toizako moa izay tiany fanamasina hijanonako eo. Izany no aoka ivavahan'ny matahotra an'Andriamanitra rehetra aminao, amin'izay fotoana ahitana anao. Eny tokoa, na dia tondraka aza ny ranobe, dia tsy hahatratra azy izany. Ianao no fiereko, miaro ahy tsy ho azo ny fahoriana ianao. Fiobiam-pamonjena no ahodidina, azafady, fiobiam-pamonjena no ahodidinao ahy. Amen. Izany no aoka ivavahan'ny matahotra an'Andriamanitra rehetra aminao. Raha matahotra an'Andriamanitra isika tompoko, izaho aloha dia matahotra mafy an'Andriamanitra. Izy no atahorako voalohany indrindra noho ny olombelona. Raha matahotra an'Andriamanitra mafy tahaka anahy koa ianao dia mila isika mibebaka eo anatrehany. Izy anie tompoko no hiandohantsika, izy no niandohantsika ary hiafarantsika. Inona moa no mahatonga antsika tsy mibebaka? Aza mizingizina amin'ny ota tompoko, fa ho mafy manjohantsika ho very isika. Fa any an-danitra no tokony hiafarantsika tsiraray avy. Oka netry tena eo anatrin'Andriamanitra. Oka tahotra azy isika amin'izay fotoana ahitana anao. Misy ny fotoana ary ho hisy ny fotoana anatrehantsika an'Andriamanitra. Tsy ho hisy afaka hiala isika eo anatrehany fitsaran'Andriamanitra. Eo anatrehany fitsaran'Andriamanitra. Oka isika tena hoe hifikitra mafy amin'Andriamanitra. Atahotra azy mafy satria Andriamanitra dia lehibe indrindra ary tsy misy toa azy. Tsy misy toa azy. 7. Ianao no fiereko,
miaro ahy tsy ho azo ny fahoriana ianao, fiobiam-pamonjena no ahodidinao ay. Amen. Izy rery ihany no tokony ho ataontsika fierena. Na iza olona ialofantsika, raha manambady toa ahy ianao, na dia tsara fanahy tokony tahaka ny inona ara ny vato, marina izany, tsara fanahy tokoa izy, tena tsara fanahy, fa tsy izy mihitsy akory no fiereko. Raha ohatra moa ka tsy manambady ianao, fa raha mananjanaka ianao, na manana ray aman-dreny ianao, na manana renibe na raibe, na nenitoa na dadatoa mpiaro anao, na namana ara, tsy afaka hiaro antsika, tsy afaka hiaro anao na iza olona tianao be. Tsy afaka ho fierentsika mihitsy ny olombelona tahaka antsika. Fantatry ny pampany ankizy mihitsy ny fitiavako azy, ary fantany tsara koa ny fitiavako any Tompo alohany. Fantany tsara izany. Fa amiko dia Andriamanitra ny aloha zavatra rehetra, ary tena fantany izany. Ary isaorako any Tompo aho fa tsapany tsara izay. Mila isika mijoro n'aiza misy anao. Tsy afaka isika, tokony tsy afaka, satria mbola misy mantsy mametraka olona eo alohan'Andriamanitra. Tsy azo atao izay eo amin'ny fiainana izany. Fa tsy mety amintsika raha olombelona no aloha amin'ny fiainantsika. Fa tsy maintsy Andriamanitra no alohan'ny olombelona eo amintsika. Satria izy rery ihany no fiereny izao tontolo izao, izay hita maso sy ny tsy hita maso. Ka raha ohatra isika mitoky amin'ny olombelona, ka hiery manantena hoe olombelona iray no fierentsika, dia ho diso fanantenana ianao. Tena ho diso fanantenana ianao. Aza mihery amin'ny olombelona, aoka hiery amin'Andriamanitra. Tsy hoe koa hoe tsy mitia ny olona koa nefany. Tiana avokoa ny olona rehetra. Tiana avokoa ny olona rehetra. Tsisy olona azontsika atao fahavalo. Ny ao anatin'ny olona no fahavalo. Fa Andriamanitra no fierentsika. Ary koa tsy mifikitra amin'ny olona. Ary koa tsy manaraka ny fahadalan'ny olona. Na tianao toy ny inona ara ny olona miara-miaina aminao, na iza io. Ka raha mandeha tsy araka an'Andriamanitra, dia aza manaraka azy. Aza manaraka ny ataony. Fa ho very ianao, ho very tahaka azy. Oka isika tena hoe aka mihitsy ny toerantsika ao ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra. Ao ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra dia ho hitanao ny fahalehibiazan'ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Amin'ny fiainanao. Satria araka ny teny hoe andramo ka zaho fa tsara ny Tompo, tena tsara ny Tompo. Izantsika ny tenin'Andriamanitra. Izy izany no tokony ho fialofantsika. Dia ho fiobim-pamonjena no ahodidinao ay. Izay no ataon'Andriamanitra manodidina antsika. Izy no miaro antsika. Falifaly ny fontsika sy ny fanahintsika. Faly ny fontsika sy fanahintsika satria ao amin'ny Tompo isika. Ary tsisy fahoriana anjohantsika. Na rano be toy n'inona ara no andalovantsika, araka ny hira teo. Na rano be toy ny inona ara no mianjady amin'ny fiainantsika, izany hoe manonja izany ny rano be. Na tondraka aza ny rano be, izay tenin'Andriamanitra eto andininy fahaenina, dia tsy hahatratra azy izany. Tsy hahatratra antsika izany. Satria ny tanan'ny Tompo no mitondra antsika. Ka tsy mikasika ny rano be isika. Fa entin'ny Tompo eo amin'ny tana maheriny. Tsara anie ny Tompo ry havana, hibebaka isika rehefa avy eo. Efa mahazo hery sahady ianao izao, raha tena tsapanao ny fahalehibiazan'ny Tompo eo amin'ny fiainanao. 5 ka hatramin'ny faha 11 farany. Vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hanome sainanao sy hampianatra anao izay lalana tokony alehanao aho. Hanolontsaina anao aho, ary tsinjo anao ny maso.
aza manahaka ny soavaly na ny ampondra tsy manan-tsaina. Visy lamboridy no haingo hiazonana azy, fa tsy mety manakaiky anao izy. Be ny fanaitaina ny ratsy fanahy, fa izay matoky ny tompo kosa dia hodidin'ny famindram-po. Mifalia amin'ny tompo ary miravoravoa ianareo olona marina. Miobia ianareo mahitsy fo rehetra. Amen. Eto zany dia ny tompo. Izy no anome saina antsika. Ny fanahy masina moa io. Izy no anome saina antsika. Ary koa ampianatra antsika izay lalana tokony alehantsika. Zava-dehibe izany. Rehefa afaka isika, avy mibebaka isika, dia aren'ny fanahy masina ianao hanomboka hitady lalànanao, hampianatra anao amin'ny lalana izay tokony alehanao. Ary koa hanolontsaina anao ao, hoy ny tompo izany. Ary hitsinjo anao ny masoko. Amen. Hitsinjo antsika ny mason'Andriamanitra. Hitsinjo antsika izy. Tadidio fa ny tenin'Andriamanitra efa ela nambara teto dia tsy mihaino ny mpanota Andriamanitra. Ary misy rindrina manasaraka an'Andriamanitra amin'ny mpanota. Ny lamosonao mihitsy zany. Ny lamosiny tompo mihitsy zany no tsy mijery antsika satria rindrina. Nefa ny eto dia hitsinjo antsika ny maso rehefa vita fihavanana aminy isika. Hoy anefa ny tompo amintsika. Aza manahaka ny soavaly na ny ampondra tsy manan-tsaina. Visy lamboridy no haingo hiazonana azy, fa tsy mety manakaiky anao izy. Ny soavaly sy ny ampondra, raha mahita isika, dia jerevo ireny soavaly ireny. Fa misy ohatran'ireny hoditra ireny no ataony ny olona sasany akaikin'ny sofiny izany mankeo akaikin'ny masony. Mba tsy handeha visy havanana ny fijeriny, fa aloha foana. Oka isika mba tsy ho tahaka izany, tsy ho tahaka ny soavaly, ka ho taritin'Andriamanitra foana hoe verena aty, verena aty. Mila isika tena hoe hoendry hanaraka tsara ny tompo amin'ny lala-marina. Tsy mila taritina toy ny soavaly isika. Visy lamboridy no haingo hiazonana azy. Sika anie ka olon'ny lanitra. Dia isika ve dia anaiky hobedesina foana, ampianarina foana, anarina foana, ry havana, afo be no miandry. Fa misy ny fotoana hijanonan'ny tompo amin'ny fananarany. Misy ny fotoana hanginan'ny tompo. Ny fahanginana miseho dia misy ny ho faty ao anatin'ny fahotany. Raha maty ao anatin'ny fahotany ny olona iray nefa nahalala ny tenin'Andriamanitra ka tsy nibebaka, dia izay hoe nanginan'ny tompo dia very ny fanahin'olona iray. Fa raha ohatra ka mibebaka isika dia voavonjy tanteraka. Ka oka isika tsy ho tahaka ny soavaly araka ny tenin'Andriamanitra eto, fa oka isika tena mba hoe manan-tsaina amin'izay eo anatrehan'ny tompo, eo anatrehan'izao tontolo izao. Ho hita izao tontolo izao fa an'Andriamanitra isika. Ry havana, tokony hitandrina isika. Ny soavaly sy ny ampondra no ambarany eto hoe tsy manan-tsaina. Oka isika tena hitandrina mafy. 10 sy 11 farany. Be ny fanaitaina ny ratsy fanahy, fa izay matoky ny tompo kosa dia hodidin'ny famindram-po. Mifalia amin'ny tompo ary miravoravoa ianareo olona maro. Miobia ianareo mahitsy fo rehetra. Amen. Eto dia nambara ny soavaly sy ny ampondra fa tsy mety manakaiky any mpitarika azy izany. Isika izany raha tsy mety manakaiky ny tompo dia ho very. Mila isika manakaiky ny tompo. Be ny fanaitaina ny ratsy fanahy satria manalavitra ny tompo ny ratsy fanahy.
tsy mety manakaiky ny tompo dia toy ny soavaly sy ny ampondra. Ry havana, mila mitandrina isika. Mila mitandrina isika. Oka isika ho tahaka ny ondry eo anatrehan'ny tompo. Zay ny teny fanamasina eto, ondry. Satria ny tompo dia manangona ny ondriny amin'izao andro farany izao. Ka oka ho tahaka ny ondrin'Andriamanitra isika. Aza manaiky tahaka ny soavaly sy ny ampondra. Satria ireny manalavitra ny mpitarika azy. Fa ny ondry dia manaiky taritina, mitandahatra ny ondry ary miangona amin'ny toerana anankiray. Ka tokony isika ho ondry eo anatrehan'i Jesosy. Miditra ao amin'ny valan'ondry dia tonga any an-danitra. Amen. Fa izay mahatoky ny tompo kosa dia hodidiny famindram-po. Amen. Izay le izy. Ny tompo mihitsy no hamindra fo amintsika. Satria tiany isika raha matoky azy. Mila isika matoky ny tompo dia mitoetra ao ambalan'ny tompo. Mifalia amin'ny tompo ary miravoravoa ianareo olona marina. Izay le teny teny aloha hoe misy ny olona marina. Rehefa avy mibebaka isika dia atao hoe olona marina. Satria tsy manao kolikoly intsony, tsy mangalatra intsony, ary tsy mandainga intsony, ary tsy manaratsy intsony, tsy mitsaratsara intsony, tsy mifaninana, miala amin'ny fomba zao rehetrarehetra izao zany. Fomba faharatsinana izao tontolo izao. Miala amin'ny fijangajangana, miala favetavetana, miala fanompotsapy izay nambara ny fanahy masina tamin'ny voalohan'ny taona. Mbola ho avy ny fotoana anambarako izany amin'ny video hafa. Fa misy verset hafa nomeny fanahy masina. Zava-doza izany, zava-doza. Mila miala amin'izany isika. Zay isika vao hodidiny famindram-pon'Andriamanitra. Zay isika vao afaka mifaly ao amin'ny tompo ary miravoravo ary atao hoe olona marina. Olona marina satria Andriamanitra dia marina. Ary tokony olona marina isika. Mioby ianareo mahitsy fo rehetra. Oka isika hioby. Oka isika hideran'Andriamanitra. Raha mahatsapa fa tena ao amin'ny tompo isika. Ry havana, hibebaka isika. Hoeto eo amin'ny tompo ny fahotanao. Hoeto eo amin'ny tompo ny tenanao. Tsy haiko izay ota ny ainanao. Tsy haiko izay zavatra ratsy nataonao. Fa ny tompo irery ihany no mahalala. Izy mahita araka ny teny izay nambara fanahy masina teo. Izay nambara ny fanahy masina teo. Ka andohalika isika hibebaka mba ho vita fihavanana amin'ny tompo alohany hidirantsika amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Raha niomana ianao. Ka hoeto amin'ny tompo ny fiainanao. Raha tsy afaka mandohalika moa ianao tompo, ny tompo no mahalala. Raha tsy salama ianao na amin'ny toerana tsy afaka andolehana ianao, dia oka ianao anatona ny tompo foana amin'ny fo torotoro sy ny fanahy mangorakoraka. Ary aoka atsapa isika fa rehefa mivavaka dia ny fanahin'ny tompo no mitarika antsika mivavaka. Izy no ampiteny antsika. Oka izy no hiteny ampilasitsika. Amoka izay rehetra tiany ambara eo anatrehan'i Jesosy ny amin'ny fahotantsika. Aza hidina ny vavanao. Aza sakanana ny tenanao. Avy anao fanahy masina hibebaka ao anao. Oka ianao hiteny satria famonjena ny fanahintsika no ataon'ny tompo. Andohalika isika tompo eo anatrehan'i Jesosy. Andohalika isika. Hoeto amin'ny tompo ny tenanao. Dia ny tompo ariantsika tsiraray avy. Hifavaka isika tompo. Jesosy tompo, indreto izahay Jesosy. Mandohalika eo anatrehanao Jesosy. Mangataka famelana avy aminy. Misaotra ray eo ny amin'ny teny izay nomenao anay teo. Jesosy eo. Teny mamy tokoa satria ianao ny teny fa raha voavela ny elokanay dia azo fahasambarana izany. Tompo malala o. Fantatra efa tsy mihaino ny mpanohitra ianao. Fa izay vavaka aminao ihany, tsy manao ny sitraponao ihany no henonao. Tompo malala o. Indreto izahay. Mandohalika Jesosy
izay afaka mandoalika eo anaty anao. Mibebaka tompo, mamindra fo amiko, mamelany eloko Jesosy, satria mpanota aho. Tsy mendrika aho Jesosy, tsy mendrika tompo na dia iantso ny anaranao ahy. Zinona moa izay zanak'olombelona Jesosy, nefa mbola nofidinao ho isan'ny zanakao. Nofidinao mba ho afaka handova ny lanitra Jesosy. Afaka handova ny lanitra tompo, ny lanitra izay tsara ity. Izay fahasambaran-dehibe no ary, fa ny ety dia mandalo ihany Jesosy. Fa ny aminao no maharitra mandrakizay. Jesosy io, ny tanjonay tompo dia niditra ny lanitra. Tompo malala ô, maro izay eran-tany mivavaka Jesosy. Miantso anao avokoa, nefa Jesosy io, maro no be. Satria Jesosy io, mbola manao ny fanao foana, tsy mety miverina aminao Jesosy io, fa matoky tena, mibaiko tena Jesosy io. Mamindra fo aminay, tsy izay mibebaka amin'izao ora sy fotoana izao. Mifona Jesosy io, mamela anay. Tsy tena mivavaka aminao tompo no henonao. Tsisy afaka manafokafona eo anaty anao Jesosy izahay. Ka indretra izahay tompo, mandoalika mivavaka eo anaty anao, tsy afaka mandoalika. Mifona aminao Jesosy io, ny amin'ny fisainako rehetra, tsy araka ny sitrako anao. Diovy ny fisainako tompo, diovy ny saiko Jesosy io, ny amin'ny eritreritra zava-poana Jesosy, izay tsy araka ny sitrako anao. Tompo malala ô, mifona aminao aho. Mifona aminao tompo, satria raha vao mifoha izahay, dia efa ratsy dia zanak'olombelona. Efa ratsy ny fisainanay Jesosy io. Impiry moa izay Jesosy io, no misaina zavatra hafa tompo, nefa tokony hisaina mandrakariva ny any aminao. Ny any aminao ray io, satria any no haharitra mandrakizay. Tompo malala ô, ny fisainanay dia momba ny fiainanay foana, momba n'ity tany ity Jesosy io, nefa ny mandalo izahay ity. Mandalo sy mienina Jesosy io. Be fiasan-doha amin'ity tany ity, nefa ny zavona izahay. Zavona izahay tompo, mielina toy ny vovoka Jesosy. Mielina toy ny fay Jesosy io, toy ny ravina tsy tafapetraka amin'ny toerana iray. Tompo malala, mibebaka eo anaty anao izahay. Sasao amin'ny ranao tompo ny sainay tsiraray avy. Sasao amin'ny ranao Jesosy izahay Jesosy io. Mangataka famindram-po avy aminao. Diovy Jesosy ny masonay tompo, ny fijerinay Jesosy. Indraindray tompo mandany fotoana amin'ny zava-poana Jesosy. Tompo malala ô, raha misy mibebaka Jesosy ato, olona voafatotra amin'ny tele, izay mijery tele foana, ao ny seria maro isan-karazany, tsy akasitrahanao izany Jesosy. Tsy akasitrahanao izany. Raha misy tompo mibebaka amin'izany Jesosy, ny mbola zatra amin'izany, dia mamela azy ianao Jesosy. Afao izy tompo, satria ianao no mpanafaka Jesosy. Tompo malala ô, ao koa tompo ny fijerinay Jesosy, na eny ivelany izany, na ny magasin izany, mandany fotoana, ny olona tsirairay mandany fotoana mijery akanjo, mijery izay zavatra tiana foana, na any an-tsena izany Jesosy. Dia mibebaka izahay Jesosy. Mibebaka izahay Jesosy io, ny amin'ny fijerinay tsirairay avy eny ivelany, na anaty fiara tompo, ny masonay mitodika Jesosy. Tompo malala ô, diovy ny masonay. Diovy ny masonay Jesosy io. Mamela anay. Ao misy olona voafatotra anatin'ny Facebook ato. Misy olona voafatotra mijery foana zavatra anatin'ny Facebook. Mibebay ianao tompo, mibebay ianao. Mibebay ianao hoy ny fanahy masina. Mibebay ianao. Andro ny fibebana izao. Manomboka amin'ity taona ity dia miala ianao amin'izany. Mielanao amin'izany. Fa ny masonao dia miondrika ho any amin'ny fahaverezana raha tsy miala amin'izany. Raha anatin'ny Facebook foana ny masonao, anatin'ny réseaux sociaux foana ny masonao, dia hianjera any amin'ny fahaverezana ianao. Miankoka ianao ary mianjera any amin'ny fahaverezana. Mibebay ianao. Mibebay ianao hoy ny fanahy masina. Izay no tsapako eto. Izay no tsapako eto, mibebay ianao. Misy ianao mandeha foana amin'ny réseaux sociaux. Miala amin'izany. Raha te hiditra any an-danitra ianao. Raha te hiditra any an-danitra ianao, fa fandrika izany. Tsisy fotoana makina ny tenin'Andriamanitra intsony ianao. Tsisy fotoana ivavahana intsony ianao.
mibebay ianao, mibebay ianao fa ho avy ny Tompo tsara ny tany. Tompo malalao, mifona aminao izay Jesosy, ny amin'ny fiteninay, ny fiteninay, ny mpiteny ratsy rehetra dia mila mibebaka ny mpiteny ratsy rehetra. Mibebaka aminao Jesosy, mibebaka aminao Jesosy io. Oka anareo hiala amin'ny fitenenana ratsy. Ny vavanareo dia tokony ho vava feno fahatsarana, feno fahamarinana tahaka ny teny izay novakinareo teo. Marina ny Tompo ka tsy mila loto ny Tompo. Ka aoka ho marina foana no ambara. Aoka ho marina foana no ambara. Jesosy io. Diovy ny vavanay tsiraray avy. Diovy ny vavanay tsiraray avy Jesosy io. Amin'ny ranoso. Ny sofinay Jesosy. Ny sofinay Jesosy. Mbola miteny fanahy masina eto. Ianao zay mpanaraka fitenina namana. Ianao zay mpanaraka fitenina namana. Matahotra namana na havana na mpiray-tampo na iza ka miteny ratsy izy ireo dia mba miteny koa ianao. Mibebay ianao. Any Tompo ianao. Tanora ianao. Zazalahy ianao. Tsy haiko izay toerana misy ianao. Tsy fantatro ianao fa ny Tompo mahalala anao. Fantatrao fa miteny aminao izy. Zazavavy koa ianao. Anatin'ny fatanorana dia miteny ratsy ianao. Heverinao fa mety. Nefa ny Tompo manakana anao. Ny fanahy masina manakana anao. Ka miovay ianao. Na zoko olona ianao na betona ianao dia arovy ny lelanareo amin'ny ratsy mba tsy teny fitaka. Arovy ny lelanareo amin'ny ratsy mba tsy teny fitaka. Tompo malalao, diovy ny sofinay. Diovy ny sofinay Tompo mba hadio eo anatrehana. Mba hare soa mandrakariva izay teny ratsy rehetra Tompo miditra tanatin'ny sofinay. Na teny fifosana izany, na teny inona izany Jesosy dia diovy amin'ny ranao Jesosy ny sofinay. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny sofinay Tompo. Na iza Jesosy mibebaka aminao amin'izao ora sy fotoana izao. Na amin'ny fotoana ahenony Jesosy izao vavaka izao. Ka raha mivavaka aminao izy Tompo dia oka ianao Jesosy hanadio azy. Hanafaka azy Jesosy. Satria ianao no mpanafaka. Ianao no mpanadio Jesosy. Tompo malalao. Mangataka aminao Jesosy. Diovy ny tananay. Diovy ny tananay Tompo amin'ny ranao. Satria ho ianao ny tananay dia voaloto amin'ny rà. Voaloto amin'ny rà ny tananay. Diovy amin'ny rà ny tananao. Na iza ianao. Izay niraisy ny tananao. Taiza nalehan'ny tananao. Ny tanana dia tokony ho an'ny Tompo fa tsy amin'ny loto. Tokony ho an'ny Tompo fa tsy amin'ny loto. Diovy amin'ny ràny Jesosy ny tanana. Diovy amin'ny ràny Jesosy ny tananao. Tompo, diovy amin'ny ranao Jesosy ny tanana. Diovy amin'ny ranao Tompo ny tanana. Ny tongotro Jesosy. Izay nandehanany tongotro. Izay nandehanany tongotro Tompo. Diovy amin'ny ranao. Naiza nalehanao dia eto amin'ny Jesosy ny tongotrao. Satria be ny fandrika andehanany zanak'olombelona. Diovy Jesosy amin'ny ranao Jesosy ny tongotray. Ianao zay makany amin'ny boîte de nuit. Ianao zay makany amin'ny bar. Oka ianao hibebaka. Toy ny mahita olona aho amina gargote kely iray. Amina épicerie kely iray. Mipetraka misotro toaka. Avy misotro toaka na mitsangana ary. Misotro toaka. Misokatra io épicerie kely io. Misokatra io épicerie kely io. Any Madagasikara izany. Dia mijoro eo. Afaka miditra amin'ilay côté ilany. Ianao mahafantatra. Ho fantatrao fa ianao no tenen'ny fanahy masina ito. Misy lehilahy iray. Amin'ny sisiny io izy miditra. Misokatra ilay épicerie kely iray. Dia miditra amin'ny sisiny io. Dia misotro toaka amin'ny vera hoy ny firenena. Amin'ny vera na amin'ny kaopy io. Dia toaka averenao any amin'ny elo. Asidra izany any amin'ny elo. Ny paraky mibebay ianao.
manimba ny fahasalamana izany, manimba ny nifinao, manimba ny hinao, mibebay ianao, maimbo ny vavanao amin'ny paraky, amin'ny sikia, amin'ny toka, eny mandoto ny tempolin'Andriamanitra ianao, manimba ny tempolin'Andriamanitra, mibebay ianao ry hava-malala, mibebay ianao, dia mbola enao ny antso ny fanahy masina, milanao ny tompo, eto ny fanahy iray, hatramin'ny fiandohana dia efa eto ny fanahy iray, ka mibebay ianao, mbola andro ny fibebana izao, mba iananao amin'ny tompo, mibebay ianao, miala amin'ny ratsy rehetra, miala amin'ny ratsy rehetra, miala amin'ny fijangajangana, miala amin'ny fijangajangana, mahita lehilahy iray aho, io lehilahy iray io dia mpijangajanga io lehilahy io, hitako io lehilahy io, hitako, mahita olona iray aho, olona mpijangajanga, hitako, aseho amin'ny fanahy masina amiko, tananao dia eo amin'ny bragetinao, fampahafantarana fa mpijangajanga ianao, mibebay ianao, mibebay ianao, mibebay ianao, mibebay ianao zay mpijangajanga rehetra ato, na iza na iza na izy, fa afo be no miandry ianao, afo be no miandry ianao, mibebay ianao, fantatrao fa ny tompo miteny aminao, mahitanao ny fanahy masina, mpijangajanga ianao, mibebay ianao, vehivavy mangalabadin'olona, vehivavy mpijangajanga koa, tsy hoe koa manao zipo ianao, tsy hoe koa manao zipo ianao, ny ziponao dia hatreo akaiky ny ranjonao, zipo misokatra, zipo evaze ny fiteny azy, fa tsy sere, fa evaze ny ziponao, hitako ianao aseho ny fanahy masina amiko, tsy hitako ny endrikareo, fa ny fitafinareo no aseho ny tompo ahy, dia ny paozinareo, mibebay ianao tompo, mibebay ianao, vehivavy mpijangajanga, mpangalabadin'olona ianao, mpijangajanga ianao, tianao Jesosy, tianao Jesosy, matoa ny fanahy masina mabebaka anao dia andro firenanao amin'ny tompo izao, miverenanao amin'ny Jesosy, miverenanao amin'ny Jesosy, fa tianao izy, fa raha tsy miverina aminy ianao, fa raha tsy miverina aminy ianao, dia ho avy ny sabatry ny tompo aminao, ho avy ny sabatry ny tompo ao aorianan'izao zavatra eninao izao, raha tsy mibebaka ianao, imminent, misy loza anjohanao raha tsy mibebaka ianao, ireo mpijangajanga ireo, mibebay ianao, ny mpisotro toka, ny mpifoka sikia, ny mpihina paraky, mibebay ianao, fa misokatra midanadà, ny varavarany eny, misokatra midanadà, itelina izay mpanao ratsy, fotoana ny fibebahana izao, oky anao angataka amin'ny tompo, anadiovan'ny tompo anao amin'ny rano, Jesosy io, diovy amin'ny ranao izahay Jesosy, diovy amin'ny ranao zay Jesosy, oka ny ranao tompo anadio ny ankonako tsiraray ahy, eto amin'ny tompo ny ankonanao raha manankonana ianao, eto amin'ny tompo ny olona fantatrao raha mana olona fantatra ianao, Jesosy, oka ianao tompo no anadio ny ankonako amin'ny rano, tompo malalao, oka tompo ianao ny anova ny tsiraray avy, ny ranao tompo no sotroko, ny ranao tompo no sotronay, Jesosy io, diovy ny olonao tsiraray avy ato Jesosy, ato amin'ny YouTube Jesosy, ny eran-tany Jesosy io, diovy Jesosy zay manatona anao, diovy Jesosy zay manatona anao, satria ho ianao hoe zay manatona anao dia tsy mba ho lavinao, efa eo am-poditry ny asady ny famaky, hoy ny fanahy masina, efa eo am-poditry ny asady ny famaky, hoy ny fanahy masina, efa niteny izy, fa izay manao tsy ny marina, izay manao ny tsy marina dia mbola anao ny tsy marina ihany, izay maloto dia mbola aloto ihany, izay manao ny marina kosa dia mbola hay marina, ary izay masina dia mbola hay masina ihany, mitandrema ianao, miverena aingana amin'ny tompo, miverena aingana, efa tsisy intsony ny fotoana, tsy misy intsony ny fotoana,
tsy misy intsony ny fotoana efa eo ambaravarana, efa eo ambaravarana mampiakatra antsika olona, idirantsika ao an-tanàna, idirantsika ao Jerosalema vaovao, idirantsika ao an-tanàna, ka vonona vai ianao, vonona vai ianao, ody any an-trano, oka hibebaka ianao, oka hibebaka amin'ny fonao manontolo, aza menatra ny mibebaka, satria raha menatra ianao, raha menatra amin'ny olona ianao, dia tsy ho tafiditra any an-danitra, satria ho menatra anao koa ny ray, ka tsy apiditra anao any an-danitra izy. Ho menatra anao izy eo anaty any anjely, eo anaty any anjeliny any an-danitra, eo anaty any andreny any an-danitra raha ohatra ka menatra azy ety ambony tany ianao, ka oka ianao tsy ho menatra an'Andriamanitra mihitsy. Fa fantany izay menatra azy, fantany ary hitany izay menatra azy eo anaty any olona ety ambony tany. Ka ahoana mo tompo no hidiranao any an-danitra? Raha menatra any tompo ianao, raha menatra ny tompo ianao, dia tsy afaka hiditra any an-danitra, tsy afaka hiditra any an-danitra, fa mibeba, mijoroa, miasa, miala amin'ny ratsy rehetra. Tsy afaka hitana zao tontolo zao isika ka hoe hiditra any an-danitra, tsy afaka, tsy maintsy misafidy isika, tsy maintsy misafidy isika, ka samy andray ny valikasantsika, isika isam-batan'olona, isika isam-batan'olona. Ny fanahy masina dia afaka ameno anao, afaka ameno anao, afaka ameno anao. Oka isika angataka ny fanahy masina ameno antsika indray, ameno antsika indray. Fanahy masina, fanahy masina tsara indrindra, misaotra anao ny amin'ny teny izay nataonao, misaotra anao ny amin'ny fahitana izay nasehonao, misaotra anao ny amin'ny fananarana, ny amin'ny fiantsonao anay zanakao tsiraray avy, ny amin'ny teny rehetra izay nambaranao teo. Misaotra anao fanahy iray, misaotra anao Yeshua Masia, misaotra anao Yeshua Masia, misaotra anao Adonai, misaotra anao Adonai, El Shaddai, l'Éternel Dieu, misaotra anao, misaotra anao, misaotra anao. Andriamanitra Jakoba, Andriamanitra Abrahama, misaotra anao izay. Ilay Andriamanitra lehibe indrindra, misaotra anao izay. Misaotra fanahy iray, fanahy iray nanomba tambony rano hatramin'ny fiandohana efa teo. Misaotra anao, ianao tanatin'ireo olo-masinao tsiraray avy, ianao koa niaraka tamin'i Jesosy tetỳ ambony tany, misaotra anao, ary ianao mbola anatinay hatramin'izao. Misaotra anao fanahy iray, misaotra anao, misaotra anao. Mangataka aminao izay, mangataka fahafenona avy aminao, mangataka fanafenona avy aminao. Fenoy anao izay fanahy masina, fenoy anao izay fanahy masin'ny ray, mangataka aminao, fenoy anao ny olonao tsiraray avy eran-tany, izay mangataka aminao izao ora sy fotoana izao. Maro izy ireny fanahy masina, maro izy ireny eran-tany, maro izy ireny eran'ny vazan-tany efatra. Oka ianao ameny ny olonao tsiraray avy, ny olonao tsiraray avy. Tompo, fenoy anao Jesosy io, fenoy anao Jesosy io, zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy io. Fenoy anao Tompo, fenoy anao fanahy masina, fenoy anao fanahy masina amin'izao ora sy fotoana izao. Fenoy anao izay, fenoy anao izay. Avaozy ny toe-pananay mba ho araka anao, avaozy araka ny teninao fa ianao no manolo-tsaina anay, ampianatra anay ny lalana izay tokony ho alehanay, ka aoko tanteraka aminay izany, aoko tanteraka aminay izany. Fanahy masina, fanahy ny ray, mila anao izay, mila anao izay fanahy iray, mila anao izay fanahy iray. Misaotra anao fanahy masina, misaotra anao fanahy masina, misaotra anao fanahy masina. Izao dia hitsangana izay amarana anay izao fotoana izao, ny tapany voalohany, tapany voalohany alohan'ny hidiran'ny mpanomponao, hitsangana izay androka ny asan'ny maizina rehetra izay mandrebireby anay. Mitsangana ianao, ka oka ianao androka ny asan'ny maizina amin'ny anaran'i Jesosy, ka aza vela isy kasinao na dia kely akory ary. Ka hitsangana izay Tompo, andray ny fiadiana Jesosy avy aminao, dia ny sabatry ny fanahy izany. Ka amin'ny anaranao Jesosy avy amin'ny Nazareta.
no andidina e ty androako Jesosy ny asa maty satana rehetra tsy manakely tsy manapahefana aminay nareo fa mianareo fa de torana amy raha Jesosy miala ny asa maty satana rehetra entiny eto nareo tena amy raha Jesosy nareo mianareo ny tokatrano miala amin'ny ankonako miala ny devoly be Jehova rehetra tena amy raha Jesosy endavaky ny elo plasareo miala amin'ny asa maty satana rehetra didina amina raha Jesosy Nazareta didina na Nazareta miala nareo entiny nareo any devoly mpampiady rehetra fana maloto rehetra de tsy manakely tsy manapahefana amin'ny anareo miala nareo devoly Jezebela tena amy raha Jesosy tena amy raha Jesosy any endavaky ny elo plasareo entiny nareo satana miala nareo ny asa maty satana rehetra devoly zavavidrano tena amy raha Jesosy tena amy raha Jesosy miala nareo ny endavaky ny elo plasareo miala nareo devoly fampotsako rehetra de rehefa ny olona rehetra any fasaby rehetra de tena amy raha Jesosy tsy manakely tsy manapahefana nareo entiny nareo any endavaky ny elo plasareo any tany foana isy anareo entiny nareo miala izana nareo miala nareo devoly dravona tena amy raha Jesosy tena amy raha Jesosy menarana ela tena amy raha Jesosy tena amy raha Jesosy miala nareo menarana ela miala nareo tokatrano fialam-vokatra ny ambany miala amin'ny ankonako miala aminay any endavaky ny elo plasareo entiny nareo any plasareo entiny nareo miala nareo entiny rehetra azy manafika rehetra tsy manakely manapahefana nareo miala nareo tena amy raha Jesosy sabatry ny tompo mandravarava ny asany aizina rehetra tena amy raha Jesosy tena amy raha Jesosy ny fanakanana rehetra tsy matody ny vavaka any amin'Andriamanitra zany ny eny amin'ny elorira de tena amy raha Jesosy miaispito tena amy raha Jesosy tena amy raha Jesosy ny sabatry ny tompo mandravarava ny aispito manakana vavaka tsy tonga any an-danitra tena amy raha Jesosy tena amy raha Jesosy tena Jesosy any endavaky ny elo plasinareo miala amin'ny ankonako nareo miala amy tenako tsy manakely tsy manapahefana nareo rehetra mandigana rehetra de tena amy raha Jesosy tena amy raha Jesosy miala ny rehetra mandigana rehetra miala tena amy raha Jesosy miala fampatesana tena amy raha Jesosy miala nareo tsy mandidididina rehetra miala tena amy raha Jesosy any endavaky ny elo raha Jesosy mandrakotra anay raha Jesosy mandrakotra anay tena amy raha Jesosy miaka maty satana rehetra de manafika ny asan'Andriamanitra ny tonga de tena amy raha Jesosy tena amy raha Jesosy de manafika ny ao amy groupe de tena amy raha Jesosy miala na Nazareta ny asa maty satana rehetra mandravarava tena amy raha Jesosy tsy ambininy nareo any endavaky ny elo plasinareo etritra nareo satana hitsakitsahana minarara hitsakitsahana minarara endavaky ny elo plasareo na raha Jesosy Nazareta raha anao Jesosy toka andrakotra anay raha anao tsy toka andrakotra Jesosy andrakotra ny asanao andrakotra anay olonao tsiraray avy Jesosy misaotra anao tokony amin'ny fitiavanao sy ny fandramponao saotra Jesosy aleluia aleluia saotra Jesosy saotra Jesosy aleluia aleluia saotra Jesosy tsika de meko ny mpanompon'Andriamanitra ny toyany aleluia amen amina alleluia aleluia aleluia dia mamerina ny fiaravana antsika tsirairay avy zany amin'ny fiatratsarana ny taona vaovao 2024 isaorana ny tompo ny amin'ny tenin'ny tompo efa zaraina mampirisika antsika zany iaino ny teny efa nomeny fanahy masina ny mpanompony Mama Felicia amin'ny vidéo efa navoaka zany amin'ny YouTube ary koa isaorantsika ny tenin'ny fanahy masina izay tonga ihany koa androany zay nampahafantariny antsika teo ny amin'ny salamy 230 ary koa ny vavaka natao araky ny fanahy masina zay teny tamintsika zany ka atsika tsirairay avy samy mivevaka sy hanolo tena ho an'ny tompo sahady raha teo moa zany alohan'ny hitondrantsika ny ten'Andriamanitra efa miomana sady zany tsika ny amin'ny Korintiana Korintiana voalohany toko 1:10 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 2:30 zay no teny fampahirizantsika araky ny fahafantatsika moa zany mety mahafantatra maro fa averina foana fa ny asabotsy voalohan'ny volana isaky ny asabotsy voalohan'ny volana zany no ataontsika ho fotoana fandraisana ka de efa miomana antsika na firy ny isan'ny herinandro mandritry ny volana na firy dia ny asabotsy voalohan'ny volana
raha mianjera amin'ny andro voalohany amin'ny volana izy io dia rehefa izay ny voalohan'ny volana dia tonga dia zay zany no fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ka aoka zany tsika samy miomana foana fa ho isika rahateo ny fampatsiahivana izay omanin'ny mpanompony ho amintsika tsirairay avy. Alohan'ny hamakitsika ny tenin'ny tompo zany dia hivavaka tsika hametrahantsika ny fizarana ny tenin'ny tompo. Hivavaka tsika tompo. Eny ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy tompo fanahy masina. Misaotra anao izahay manatrika anay, misaotra miteny aminay ary misaotra anao tokoa izahay ny amin'ny fotoana izay efa nomenao androany hibebahanay. Dia mino izahay tompo fa ianao mamindra fo, mamela ny heloka tsirairay avy ka dia ho sambatra tokoa izahay araka ny teninao fa voasarona ny fahotanay ary tsy sahinao ny heloka tsirairay avy. Ka izany no mahatonga anay faly izahay raha mihaona aminao, manatrika anay ankehitriny ary manatrika anao koa. Ka dia misaotra indrindra satria efa teto aminay foana ianao fanahy masina ary mangataka anao izahay mba hanokatra ny fo mampanahy tsirairay avy. Aoka tsisy ho heninao afa-tsy ny tsy hoe heninay afa-tsy ny feonao ary tsisy ho ambara afa-tsy ny teninao ihany koa. Ka dia mitenena mandrakariva fa voninkaina izahay tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra tompo. Amen. Amen. Dia vakitsika zany ny teny amin'ny Korinthiana voalohany toko faha 1 manomboka amin'ny 9 fa 7 dia ajanontsika amin'ny 9:12 mivavaka izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa nazovy no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoakin'ny tompo amin'ny fomba tsy mendrika dia ho meloka ny amin'ny tena sy ny rahan'ny tompo izy. Fa aoka ny olona andiny-tena vao hihinana ny mofo sy hisotro amin'ny kapoaka. Fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanameloana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tenan'ny tompo izy. Noho izany dia betsaka no marary sy marofy eo aminareo ary efa maro aza no nodimandry. Fa raha mba mamantatra ny tenantsika isika dia tsy mba ho tsaraina. Fa raha tsaraina isika dia ahitsy ny tompo mba tsy ho elohina miaraka amin'izao tontolo izao. Amen. Amen. Mafimafy izany tenin'ny tompo izany nefa mazava ihany koa. Teny hafa moa izany no tena hoe nomaniko tiako saika ho zaraiko androany fa rehefa tonga ny tenin'ny tompo amin'ilay Salamy 2:30 dia araka ny fanazavana nomen'ny mpanompony teo dia natompony fanahy masina ny tompo eo amin'ny teny io zany ny masoko dia hoy izy hoe io zany no tokony ifampizarantsika hifanazavana androany. Dia arak'izany zany raha fantatsika ny eo amin'io Korinthiana voalohany toko faha 1:10 io dia eo ambonin'io ny teny izay manambara ny fandraisana ny fanasan'ny tompo izany. Izay ho raisintsika handraisantsika ny fanasan'ny tompo. Ary ity teny ity dia matetika tsy ambara na tsy zaraina eo amin'ny fiaraha-mivavaka. Na eto amin'ny fiaraha-mivavaka eto ary matetika izy tsy vakiana satria ao aorian'ny teny izay handraisana ny fanasan'ny tompo. Fa androany dia nomen'ny tompo io androany ahafantarantsika hoe ahoana moa izany ny tena hoe fanantonana ny tompo amin'izao hoe fandraisana ny fanasan'ny tompo izao. Dia efa mazava araka ny teny nomenantsika teo ny amin'ny fibebahana mila mibebaka tsika, mila madio rehefa manantona ny tompo. Dia mahagaga koa fa raha vakiana izany ny teny ka raha mibebaka sy mifoana sy nanantona ny tompo ampanitretentsika dia atao angambany fa tsy matahotra intsony tsika ny amin'ny teny izay tonga na tsy mieritreritira be intsony fa efa feno fifaliana sy feno fahasambarana arak'ilay teny teo hoe raha vao vela heloka isika dia vao sambatra. Raha tsy sain'ny tompo heloka isika dia sambatra ihany koa. Fa raha mbola anatin'ny fahotana, raha mbola anatin'ny fahadalàna dia lasa mbola matahotra na maheno an'ilay teny eto ary.
tokony ho teny vakiana fotsiny izy zany eto fa tsy tena tokony ho teny intsony hoe anameloko antsika. Araka ny teny eto hoe misy fitsarana ary izy. Fa tokony ho raha ho vakiana sy ho averina amintsika ho vakiako moa zany eo amin'ny andininy fafito amby roapolo dia tokony efa ho faly fa tsy ho tanteraka amintsika ny tenin'ny tompo eto. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy zany andininy fafito amby roapolo. Koa nazovy no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoakin'ny tompo amin'ny fomba tsy mendrika dia ho meloka ny amin'ny tena sy ny ran'ny tompo izy. Hitantsika amin'izany fa mafimafy zany nazovy tsy misy afaka zany na iza na iza. Io tsy misy hoe iza no mitarika na iza no mitondra fa nazovy. Zay mahatonga antsika hoe mila antsika tsirairay avy mibebaka ary ny fiaraha-mivavaka izay tarihana eto dia hoe ho avy ny tompo raha te hiditra amin'ny fanjakan'lanitra tsika dia mila madio. Amboary aloha ny entantsika, amboary ny tenantsika, alamina ny zavatra rehetrarehetra. Dikan'ilay hoe alamina dia mila tafaray amin'ny tompo. Alamina na ny fomba fiteny arak'ilay teny teo bebahana, ny fomba fanao ny amin'ny fanao andavanandro, ny fisintomana toaka, ny foana sigara, ny paraky, ny fitsangatsangana, ny fitenenan-dratsy, ny fanao rehetrarehetra mila alamina zany. Dia izay ilay hoe ety ivelany. Ny aty anatin'ny raha teo moa zany izay tsy hita dia ny tompo mahita azy. Ary io dia ny tsirairay no mila miomana tsara eo anatrehan'ny tompo. Koa nazovy no mihinana ny mofo sy misotro ny kapoakin'ny tompo. Handray ny fanasan'ny tompo tsika izay ilay hoe mandray ny fanasan'ny tompo. Izy no nanomana an'io hoe izao no ataovinareo fahatsiarovana ahy. Niresaka tamin'ny mpianatra izy dia izay atao fahatsiarovana ahy hozy izy izao fandraisana fanasan'ny tompo izao. Hoe mandray ny kapoaka sy mihinana ny mofo. Efa nazavaina teto moa zany ny amin'ny hoe iza ilay mofo. Ny mofo dia tenan'i Jesosy izay nilatsaka midina avy any an-danitra. Dia niteny mihitsy izy, tsy ilay mofo ilay mana avy any an-danitra izay nomena ny razanareo hozy izy tamin'ny efa niteny tamin'ny zanak'Israely izy. Narotaka tany amin'ny efitra no tena mofo, fa izaho hozy izy ilay mofo izay tena nirotsaka midina avy any an-danitra ho anareo. Dia misotro ny kapoakan'ny tompo amin'ny fomba tsy mendrika hozy izy dia ho meloka. Ny kapoaka dia ny rako hozy izy no tena fisotro. Ary izay ilay ran'i Jesosy dia afo mandoro. Afo mandoro io ran'i Jesosy io mandoro. Ankoatra ny mandoro ny zavatra miseho ety ivelany dia izay olona tsy manaiky ny tompo zany fa mandoro ihany koa ny tenantsika. Izay ny hoe isotrotsika zany ny ran'i Jesosy. Raha isotro ny ran'i Jesosy tsika dia ho dorany ihany koa na aretina io, na tsy fahamendrehana io, na fahazaran-dratsy ao anatintsika amin'ny fombantsika dia ho doran'ny tompo. Ka hozy izy hoe naverika any andininy fafito amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy nazovy no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoakin'ny tompo amin'ny fomba tsy mendrika dia ho meloka ny amin'ny tena sy ny ran'ny tompo izy. Izany hoe tsinotsinona zany ilay fandraisana fanasan'ny tompo izay ataontsika raha ohatra tsy mendrika isika. Isaorana ny tompo fa izay efa fanazavana men'ny tompo hatramin'ny nanombohan'izao fiaraha-mivavaka izao dia niteny izy. Na izay koa dia tao anatin'izany koa taloha hoe rehefa mihaona amin'ny tompo dia andao hidera fa velon'aina, andao hideran'ny tompo fa salama, andao hideran'ny tompo fa tanteraka indray izao fotoana izao. Fa ny teny apetraky ny tompo dia hozy izy hoe esory ny kapa eny an-tongotra ao iny fa toerana masina izao hitsahanao izao. Izany no teneny tamin'ny Mosesy tamin'ny Josoa. Dikan'izay mila esorina mialoha ny fahotana sy ny faharatsiana fa raha tsy izany tsy heno izy. Araka ny efa teniny ihany koa fa ny tompo dia tsy mihena ny olona mpanota sy mpanao meloko. Araka ny teniny eto hoe averiko amin'ny anaran'i Jesosy hoe amin'ny fomba tsy mendrika izy dia ho meloka ny amin'ny tena sy ny ran'ny tompo izy. Andininy fahavalo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa aoka ny olona andiny tena ka ho hihinana ny mofo sy sotro amin'ny kapoaka. Averiny ihany eto izany. Alohan'ny hihinana ny mofo, isika mieritreritra hoe fiteny mahazatra amin'ny teny frantsay hoe symbolika. Na hoe zavatra fahazarana zany
hoe mofo tsy misy masirasira na mofo namboarina ao an-trano izy io na hoe izay zany miezaka tsika mba hihinana an'ilay mofo tsy misy masirasira sy ranom-boaloboka dia hozy izy vahoaka ny olona andiny tena. Izany mandiny tena misy fanazavana ny tenin'Andriamanitra efa ny nazavaina koa hoe Andriamanitra mandinika ny ao am-posiny ny vo. Dikany hoe mandinika zany tsy mijery fotsiny, tsy mitazana fotsiny fa mandinika dia tena manadihady dia tena mahafantatra mihitsy. Dia ohatr'izay koa zany tsika mandiny tena izany tena mieritreritra hoe ahoana marina moa zany ity tenako ity. Raha tonga ny teny fanahy-masina maro teo dia tena mampandiny tena tokoa. Hoe mila mandiny tena zany tsika hoe aiza ho aiza amin'izany moa zany izahako sy ny fiainako, ny amin'ny ataoko, ny amin'ny manodidina ahy, moa ve mahasamijoro tokoa manambara ny sitrapon'ny Tompo. Fa izay zany no nandrahan'ny Tompo antsika tsirairay avy mba handiny tena. Alohan'ny hihinana sy hisotro tsika dia tian'ny Tompo tsika handiny tena zany. Mila tsika handinika ny tenantsika aloha vao hihinana ny mofo sy hisotro ny kapoaka. Alohan'ny mihinana ny mofo sy fisotroana ny kapoaka dia mila tsika handiny tena zany ary izany ilay fandinihan-tena zany raha ohatra moa zany averina hoe maninona ny mandiny tena dia ilay fivavahana teo. Ilay fivavahana izay efa natomboko tsika teo izay ilay fandinihan-tena amin'ny fanarahana ny Tompo. Alohan'ny hihinanantsika zany ny mofo sy hisotroantsika ny kapoaka. Andiny sivy amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanameloana ho amin'ny tenany raha tsy mamantatra ny tena ny Tompo izy. Eto zany teo aloha dia mandiny tena aloha. Eto indray zany hoe mila mamantatra ny tenan'ny Tompo. Izay ilay mila mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Eto zany dia mila mahafantatra ny amin'ny hoe inona ny tenin'ny Tompo. Amporisihana amintsika mandraiky fa misy teny ny fotoana teto ny tenin'ny Tompo hoe mifankazara mitsitohy ianao dia hiadana. Dia ilay fifankazarana mitsitohy izay nambarana dia mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra, tsy miandry foana ny mpanompon'Andriamanitra hoe ity ny tenin'Andriamanitra dia vakio. Na ilay teny hifampizarana kely amin'ny Facebook moa zany efa tenenin'ny Tompo hoe aza mijery amin'izay intsony na amin'ny WhatsApp na amin'ny réseaux sociaux. Hoe fampizarana dia iny no nahazo teny tamin'iny fa isika tsirairay avy dia tena tokony hanam-potoana hamaky ny Baiboly. Misy moa zany ny araky ny fiteny foana hoe misy défi, misy tena hoe tanjona. Hoe ndao hamaky ny Baiboly mandritra ny herintaona dia vitaiko ity Baiboly ity. Ilay izy tsy atao fahazarana na hoe tena hoe défi fotsiny izany fa tena hoe handinika ny tenin'ny Tompo mangataka ny fanahy masina alohan'ny hivavaka, alohan'ny hamaky ny tenin'Andriamanitra mba ho ny Tompo no hanazava izany. Dia mandinika ny tenin'Andriamanitra mazoto, faly mazoto amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ary koa mivavaka. Tamin'ny heriny angamba izay tamin'ny sabotsy heriny dia izay ny tenin'ny Tompo. Ny amin'ny hoe midira ao amin'ny efitranonao mangingina dia hirindrino ny varavara hoy izy, hidio ny varavarana dia fa ny Tompo Andriamanitra hoy izy ny rainao dia hamaly anao ao mangingina. Izay ilay izy hoe mila mivavaka ihany koa zany fahazarana, fankazarana mitsitohy zany dia ilay famerenana moa zany ny teneniko eto. Fahazotoana mamaky ny tenin'Andriamanitra ary koa mitady azy amin'ny vavaka sy amin'ny fankatoavana ny didiny rehetra. Dia izay ny teny teto hoe fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanameloana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tenan'ny Tompo izy. Arak'ilay teny teo mampatahotra zany lasa fanameloana ilay zavatra ataontsika. Ilay fivadia azafady ilay fandraisana fanasan'ny Tompo. Raha tsy mamantatra ny tenan'ny Tompo iza marina ilay Jesosy Kristy tia rahantsika. Eto dia mampatsiahy eto zany ny Tompo. Asa mbola azavaina izay raha amin'ny fotoana ela na azavaina amin'ny vidéo. Ny teny saika ho fampizarako zany dia hoe
Iza marina moa zany, ahoana moa zany ny tena atao hoe mahasamihafa ny atao hoe mpino sy ny atao hoe mpianatra. Betsaka zany ny mino manara-dia an'i Jesosy zany hoe mpino, mino fa misy Jesosy Kristy, fa misy koa ilay atao hoe mpianatra, iza no tena atao hoe mpianatra? Dia ilay mpianatra izay novidian'i Jesosy zany. Samy hafa ireo, betsaka ny olona izay manara-dia, hitantsika zany ohatra kely angambany eto fampitahivana kely. Betsaka ny olona nanara-dia an'i Jesosy dia nandeha namonjy azy tany an-tendrombohitra dia nomeny sakafo, dia nomeny fanasitranana. Fa rehefa vita ny fionana, tromby 5,000 ireo izy be dia be mihitsy. Rehefa nahazo sakafo dia noroahan'i Jesosy, nasainy nandeha daholo amin'izay ilay olona endasina indray aloha mandeha. Fa ny mpianatra no nasainy hoe ndao tsika hiaraka, ndao isika hiampita na hiara-hivavaka taminy zany. Zay zany misy mahasamihafa mba tsy ho isan'ilay hoe vahoaka mpanara-dia fotsiny hoe mahafantatra hoe misy Jesosy Kristy dia mamonjy famonjena, fitahiana, ilay sakafo sy fanasitranana fotsiny. Fa ny mpianatra amin'ny teny frantsay moa izany tena mazava. Very kely mety hoe amin'ny teny gasy ihany koa fa amin'ny teny frantsay ny mpianatra no atao hoe disciple. Dia misy discipline izay arahan'ireo mpianatra ireo, misy zavatra tsy maintsy arahana zany, izay ilay hoe mamantatra ny tompo eto. Misy discipline, misy zavatra tsy maintsy arahana. Discipline dia araka ny ampianarina antsika dia hoe ny famasinana anatiny sy ivelany dia fankatoavana ny tenin'Andriamanitra araka ny tokony ho izy rehefa mahafantatra ny tenin'Andriamanitra. Fa ny mpino dia ilay olona atao hoe croyant. Misy zany ny atao hoe croyant dia mpino, mety samy mino daholo manara-dia fotsiny ihany. Fa rehefa tena manao an'ilay hoe mpianatra dia ireo no atao hoe mpianatra manaraka ny didin'ny tompo zany, ny didin'Andriamanitra. Dia ireo inona no tena nataon'ireo mpianatra ireo? Raha ny fijery anazy dia nanompo, lasa mpanompo ireo, mpanompon'ny tompo ny filazana azy. Matetika amin'izao fotoana izao zany tsy tenenina intsony na miteny amin'ny fariam-bavaka ary ohatran'ny hoe manahirana rehefa miteny hoe tompo. Satria ny dikan'izany tompo izany dia mila tokoiny. Tsika zany rehefa tena hoe mpianatra manara-dia ny tompo dia manompo azy. Amin'ny fifaliana, izay ilay fanompoana zany dia tena manaika ny amin'ny sitrapony manao ny asany ary manambara ny sitrapony zany. Raha sitrapon'ny tompo araka ny teniko teo dia izay teny izay zany saika ho ifampizarako teo fa nasainy nomena fehezina fohy zany hoe misy mahasamihafa azy ny olona mino sy ny atao hoe mpianatra. Ny disciple sy ny croyant zany dia samy hafa. Fa mila isika zany tena hoe mpianatra ary ny dikan'ilay mpianatra dia manompo, mpanompo ny tompo. Dikan'izany manompo izany tena manetry tena ary tena manao zavatra indraindray tsy araky ny sitrapontsika ary rehefa ny tompo maniraka. Fa izay zany ao anatin'ny fonosana kely ny tenin'ny tompo izay nazahoantsika an'izany dia hoe mila mamantatra ny tenan'ny tompo hozy izy. Izay alohan'ny hisotroana ny rany sy hihinanantsika ny tenany izany ny mofo sy ny ranom-boaloboka. 170 amin'ny Jesosy. Noho izany dia betsaka no marary sy marofy eo aminareo ary efa maro aza no nodimandry. Tena mampatahotra izany. Efa maninona moa izany raha tena hoe manara-dia ny tompo, mandray fanasan'ny tompo izany tokony salama, tokony ho matanjaka. Nefa maninona no lasa ohatran'ny hoe marary sy marofo hozy izy satria mihinana amin'ny fahamelohana azafady. Ka izay ny isaorana ny tompo araka ny teny teo fa nampahafantarin'ny tompo antsika fa ndana aloha mibebaka. Ary matetika rehefa nasainy mibebaka, tsika izany tsy misy hoe misy ora hoe mibebaka mandritry ny elabe izany fibebahana androany izany. Ary toa ohatran'ny elaela koa izany, ohatran'ny lafa fanjaniana andro mihitsy ary ny ansasany. Indraindray hoe mibebaka sy mibebaka eo anatrehan'ny tompo mandohalika, mifono amin'ny tompo dia atao maimaika. Dia faly izany rehefa avy eo mitsangana ary fa raiso ny teny famelan-keloka. Fa ny tompo tsy amin'izany fa tena mibebaka tanteraka mba tsy ho amin'ny fahamelohana ny indrindra amin'izao fanandraisana ny fanasany tompo izao no andraisantsika azy fa lasa mitondra inona hozy izy amin'ny anaran'i Jesosy hoe noho izany dia betsaka no marary sy marofy. Ingany mba tsy amintsika izao intsony izany rehefa tena mibebaka sy mifono tamin'ny tompo tsika
dia ho esoriny amintsika ary ny aretina sy ny rofo rehetra hozy izy. Zay zany le hoe mpisotro ny ranon'i Jesosy ny ranon'i Jesosy dia tena mandoro, manala ny aretina, manala ny rofo amin'ny tenantsika. Ary misy ary hozy izy misy eo aminareo efa maro aza no dimandry. Mitondra fahafatesana mihitsy io, fahafatesana ara-batana mihitsy indraindray fa fahafatesana ara-panamby zany dia ny fihemorana. Rehefa tenenina ny olona mila zao no tsy atao, zao no tsy azo atao, zao no atao miaraka amin'i Jesosy. Ohatran'ny mafimafy izy zany, ohatran'ny tsy mety aminay fa aleo le miendry zareo ary, le fiangonana ary na le fiaraha-mivavaka ary, tsy ohatran'izany. Zareo koa anie manana an'i Jesosy. Fa ny an'ireto dia tena efa sarotiny be fa aleo izay mandeha makany miembotra le olona satria any misy fiaraha-mivavaka ny ireto hoe tsy miteny ny fahamarinana sy ny fahamasinana, kanefa dia araka ny teny teo mitondra antsika any amin'ny fahafatesana. Izay ilay hoe lalana hety, lalana malalaka. Matetiky n'ilay lalana mikodana iny, any amin'iny kodana iny zany izay heverina hoe tsy tenenina dia hitondra any amin'ny fahafatesana, fa eto hozy izy ny lalana mankany amin'ny tompo dia any no misy ny famonjena sy ny fanavotana antsika. Ka dia mamporisika antsika zany hibebaka, dikan'ilay mibebaka araka ny fanazavana mpanompon'Andriamanitra teo tsy miverina intsony fa tena miala tanteraka dia mandroso amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana anatiny sy ivelany. Andiny faha 1:30 aminaran'i Jesosy. Fa raha mba mamantatra ny tenantsika isika dia tsy mba ho tsaraina. Zay zany mampatahotra arak'ilay teny teo, sy lasa tsy matahotra intsony tsika. Raha fa miomana mialoha tsika mamantatra ny tenantsika ao anatin'ny fonana, ao anatin'ny fibebahana, mandiny tena, miala amin'ny fahotana, miala amin'ny fahazaran-dratsy, miala amin'ny fomba ratsy rehetra izay ambaran'ny fanahy masina, ambaran'ny tenan'Andriamanitra, dia tsy ho tsaraina. Mba tsy ho tsaraina tsika fa ho tonga ny fitsarana. Araka ny tenin'ny fanahy masina teo, eo am-pototry ny hazo izy ny famaky. Dia ho tsaraina ny olona, ho tsaraina araka ny asany avy ny olona, fa tsika tsirairay avy zany raha mandiny tena, mandeha araka ny fahamasinana sy ny fahamarinan'ny tompo dia tsy mba ho tsaraina hozy izy. Andiny faha 2:30 farany aminaran'i Jesosy. Fa raha tsaraina isika dia ahitsy ny tompo mba tsy ho elohina miaraka amin'izao tontolo izao. Zay zany no mahasamihafa azy. Tsika zany rehefa nanolo tena ho an'ny tompo, nibebaka araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa dia natao batisa amin'ny rano be tsika dia inona hozy izy? Fa raha tsaraina isika dia ahitsy ny tompo. Raha manana ny tompo zany tsika, nandray azy ho tompo sy mpamonjy, dia izy no manitsy araka ny teniny, izy no mifona eo anatrehany iray hozy izy andro aman'alina. Any amin'ny Apokalipsy 2:20 tsy vakiako 9:1 ka hatramin'ny 7 tsy vakiako eto fa Andriamanitra ilay ray zany eo amin'ny voninahiny dia miaraka amin'ny zanak'ondry. Ilay zanak'ondry no mifona sy mibebaka ao antsika isan'andro. Fa nambaran'ny mpanompony teo fa Satana dia manameloko foana. Dikan'izany Satana zany dia eo akaikin'Andriamanitra. Job ary nilohany teo anatrehan'Andriamanitra. Tsika indray hoe Job ary nefa tena hoe marina sy mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra. Zany hoe efa tonga any amin'Andriamanitra foana eo anatrehany indray ny fahotantsika ny Satana efa manameloko eo foana. Fa raha tsy mibebaka tsika, raha tsy miala amin'izy dia ny fahotantsika izay tonga hanamelohan'ny Satana zany no mety hoe Andriamanitra mahita, mahafantatra ny am-posiny voa, fa isika tsy mibebaka, tsy miala dia efa ozy fa izay ary. Izay no nataony. Raha henontsika ny vidéo fampaherezana indray mandeha fa Job dia mifona ho an'ny zanany noho ny fahotany, noho ny tsy fanarahany an'ny tompo. Job dia nahafahany tompo, na dia teo ary ny aretina dia nisitraniny ary mbola nomeny fahasoavana avy eo. Fa ilay zanany izay nandeha tamin'ny fahazarana sy ny fomba fahazarana dia maty tao amin'ny fahalotony sy tamin'ny fahazarana ny tsy fahafantaran'Andriamanitra tao. Maty ireo. Ka araka ny teny teto hoe betsaka ny maty noho ny tsy fibebahana sy ny tsy fanarahana ny tompo, zany tsy fankatoavana. Dia engany so amintsika fa ny tompo dia mahita ny fonantsika
Ny fahazotoantsika ny amin'ny fanarahana ny tompo izy no anitsy ny vavaka. Tsika zany tsy mahay mivavaka sy mahay mifona raha ny tena marina fa izy no mahitsy hozy izy. 15:30 amin'n'arany Jesosy. Fa raha tsaraina isika, zany hoe tsy maintsy ho tsaraina ihany tsika. Iza n'iza dia handalo amin'ny fitsaran'Andriamanitra, fa raha tsaraina isika dia ahitsy ny tompo hozy izy. Jesosy ilay zanak'ondry izay mipetraka eo ankavan'Andriamanitra, izy no anitsy ny vavantsika. Izy hozy izy ilay mpisolo vava, izy no mifona ho antsika andro aman'alina. Dia izy hozy izy no anitsy ny tompo ny vavakantsika zany ny fitsarana eo anatrehan'ny tompo, ary mba tsy ho elohana miaraka amin'izao tontolo izao isika. Izay zany na Paoly ary miteny hoe tsy naman'izao tontolo izao intsony isika fa efa araka ny tenin'ny mpanompony teo, tenin'ny fanamasina, olona marina, olona mahitsy dia antsoina hoe olona masina. Tsy ilay hoe mpino fotsiny, be da be ny mino na Satana koa ary mino, devoly koa dia mino fa misy Andriamanitra hoe Jesosy zanak'Andriamanitra. Tsy mino fotsiny fa tena ilay kristianina, tena ilay hoe mpianatra, dia tena hoe manara-dia, manompo, tena hoe mpanompo ny tompo dia lasa hoe olo-masina. Tsy mamenatra intsony araka ny teniny matetika hoe tsy mamenatra intsony ny teneny hoe olo-masina sy marina satria hamarin'ny tompontsika dia masinina, ka dia izay ny soratsika ny tompo. Izao fandraisantsika ny fanasan'ny tompo izao zany dia tsy tokony hampatahotra antsika intsony. Tsy hitondra aretina na rofo izy na fahafatesana na fanameloana, fa tena fanasitranana ary araka ny teny tao amin'ny Salamo 2:30 teo, tena fahasambarana. Ho sambatra isika satria voavela ny helotsika, tsy sain'ny tompo intsony ny fahotahantsika, ka dia ho sambatra isika handray ny tompo, handray an'i Jesosy indray, hisotro ny kapoaka sy mihinana ny mofo araka ny nambarany teo amin'ny 7:20 teo zany mbola vakiantsika moa zany ny Korinthiana voalohany 1:20 io zany vakiantsika manomboka amin'ny 17:20 hanamariantsika sy hanaovantsika ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Dia hisoratsika ny tompo any amin'ny teniny, ingany mba tsy hampitahotra, tsy amin'ny henatra no hanantonantsika ny tompo, handraisantsika ny izao fanasana izao fa amin'ny fahasahiana sy amin'ny mpitiavana, amin'ny fahasambarana tokoa araka ny teny teo, ka dia misaotan'ny tompontsika ny amin'ny teny. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia hanorina ny fandraisana ny fanasan'ny tompontsika araka ny teny teo zany dia efa samy efa niomana ny tsirairay avy, ingany tsirairay avy samy hanomana zany ny mofo sy ny ranom-boaloboka. Dia hitsangantsika hanaovantsika ny fanorenana sy handraisantsika ny fanasan'ny tompo. Ary hitsangantsika tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia vakiako zany ny teny izay hanorenantsika izao fanasana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa Jesosy tompo tamin'iny alina izay namadiana azy iny dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ilay mofo ka hoy izy: "Ity no tenako izay vakiana ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy." Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy: "Ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako azafady, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy, na oviana no misotro ianareo." Hivavaka isika tompoko. Eny ry Andriamanitra iray, fanahy masina Jesosy Kristy tompo, misaotra anao izahay satria manantona anao izahay ankehitriny ampanetretena, misaotra ny amin'ny teny izay nomenao hatrany am-boalohany, satria ianao efa eo aminay mandrakariva hozy ianao ary ao anatinay, ka dia ianao no efa miteny, ianao no manatrika ary ianao no manatanteraka izao fotoana izao. Eny tompo, izao fanasana izao dia nomenao anay manokana, ka dia hamasino tompo, hamantarana ihany, hamasino mba tena ny ranao tokoa no sotroinay, ny tenanao no hohaninay, ho tanjaka, ho hery fahasalamana, ka hanala ny rofy, hanala ny aretina rehetra, ary indrindra hitondra tanjaka fahasalamana indrindra
anala ny famelohana rehetra atao amin'ny Satana izay miapanga mandrakariva, fa ianao kosa namarina anay Tompo, anitsy anay ao anaty andray dia misaotra indrindra. Hosotroinay izany hohaninay izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy ary amin'ny anaranao nanaovana izany zavatra izany. Aleloia. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandra-piavany. Raisitsika izany mofo dia hohanintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Toy izany koa ny andraisantsika ny kapoaka dia sotrotsika amin'ny anaran'i Jesosy ny rano voaloboka. Vavakantsika Tompoko. Sotranao izahay Tompo, sotranao ny amin'ny ranao manadio, sotranao ny amin'ny tenanao manavao anay indray. Ka dia ndranao tokoa izay sotroina amin'ny anaranao Jesosy mandoa izay tsy anao rehetra ao anatinay ka dia hanavao ny fiainanay. Efa nibebahanay teo tokoa dia ianao hanala ny heloka rehetra dia tsy avy aminao n'inona dia solonao tanteraka izany ka dia ho vaovao izahay Tompo, olom-baovao izahay miaraka aminao ka dia misaotra indrindra manavao anay fa tsy toy ny taloha intsony fa vaovao izahay miaraka aminao ankehitriny indrindra amin'izao taona vaovao izao dia vaovao ny fiainanay. Ianao niara-dia handamina ny fiainanay tsirairay avy ka dia hiseho ny voninahitrao Jesosy. N'inona endrika aretina, n'inona endrika rofy dia solona amin'ny anaranao izany Jesosy fa ianao hanome tanjaka fahasalamana hery ho an'ny mpanomponao tsirairay avy manomboka izao izay nandray anao ankehitriny ary vonona hanara-dianao ho mpanomponao. Tena mpianatra ao tanteraka Jesosy ka dia misaotra indrindra. Dia tario lalana izahay amin'izao taona vaovao izao hanolo-tsaina tokoa ianao araka ny teninao teo hanome fahendrena, hampafantatra anay ny marina rehetra satria ianao tokoa no hampafantatra izany amin'ny alalan'ny fahinao masina izay mipetra ao aminay mandrakariva ary eo aminay mandrakariva. Dia ianao Tompo no isaoranay satria manitsy ny vavakay ianao ary manitsy ny asan'ny Satana izay manameloka miapanga andro aman'alina tokoa fa ianao tokoa no manamarina anay amin'ny tenanao, amin'ny herinao, amin'ny nanomezanao ny ranao soa teo amin'ny hazo fijaliana ho fanadiovana, ho fanavaozana, fanampiana anay amin'ny ho avinay rehetra. Ka dia araka ny teninao teo fa tsy hoe ety amin'izao tontolo izao intsony izahay fa ataonao samihafa ho hitan'ny olona tokoa ny mahasamihafa ny manompo sy ny tsy manompo anao ka dia izay izao dia vonona hiaraka aminao, hahitanao eo amin'ny voninahitrao ary dia miandry anao izay Jesosy ny amin'ny fiverenanao haka anay ety amin'izao tontolo izao. Tongava Tompo fa vonona izahay handray anao mandrakariva. Raiso izahay tsirairay avy. Raiso Tompo, misaotra indrindra, misaotra mamela heloka, misaotra mamindra fo, misaotra amin'ny tenanao, misaotra amin'ny ranao soa dia nomenao indray androany voninahitra ny dera sy ny haja kosa ho anao irery ihany hatramin'izao vao mandrakizay amin'ny anaranao Jesosy Kristy no fanjavavaka izany. Aleloia. Amen. Amen. Dia averintsika izany amin'ny mpanompony Mama Felicia indray izany ny toy ny fotoana alohan'ny hamaranantsika azy. Amen. Amen. Aleloia, aleloia, aleloia. Misaotra ny tompo lehibe tsika ny amin'ny fotoana rehetra izay tanteraka an'io dia misaotra ny mpanompony koa ny amin'ny fitondrasan'ny fanasana tompo dia samy mahery daholo. Matoky izahay fa afaka antsika tsirairay avy anio nibebaka dia nandray ny fanasan'ny tompo feno fifaliana dia enganeny tompo mba antsika tsirairay avy mandritra ity herinandro vaovao ity dia mahery aiza daholo tompo dia raha sitrapon'ny tompo dia amin'ny heriny an'ito izao indray ny fotoana antsika eto
manomboka amin'ny valora alina zany aty Eropa. Dia mametraka veloma aminareo izay mianadahy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo dia veloma tompoko. Amen. Amen.